Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra izao maraina lakamisy fa 7 ny volana jolay izao. Misaotra an'Andriamanitra manjakariva isika izay mbola manaposaka ny fitiavany sy manome ny famindrampony amintsika tsirairay avy. Amin'ity maraina ity alohan'ny dirantsika amin'ny mofinaina an'io dia hiara hivavaka isika. Ry Tompo dianay eo, misaotra anao fa mbola nomenao an'izao fotoana izao indray izay hianarana ny teninao. Tompo malala ho fantatrao ny aminay tsirairay avy izao, fantatrao na dia ny fiainanay amin'ny atsipiriana sy fantatrao ihany koa ny tsy mbola milamina, fantatrao ny hetahetaponay eny fa na dia ny fitiavanay mba hifandray aminao, fitiavanay hanatanteraka ny teny fikasanao aminay ianao efa nilaza fa hamonjy anay hanafaka anay ary koa hanome fanantenananay tianay ho hita eo anivon'ny tokantrano tsirairay avy izany, eo anivon'ny fiainan'ny tsirairay avy indrindra izay manaraka izao fotoana izao, mba hitsory vavolombelonao izy ary fatana fa tena Andriamanitra tsy mamandainga tokoa ianao amin'ny alalan'ity teninao izay anaranay ity ary dia foazy ny foamam-panahinay atoky ianao mandrakariva ka arakaraky ny andraisanay an'izany dia ho foton'ny finoananao izay aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe ilay maty ny vohitra. Naraina marika 5:7 manao hoe ary Jesosy niantso tamin'ny feo mahery dia afaka niainy, amen. Gaga ny mpisorona sy ny mpanapaka nahita fa efa maty Kristy. Fomba fahafatesana miadana ny azo fijaliana, zavatra tsy fandriza ny olona maty ao anatin'ny ora enina nanomboana azy tamin'ny azo fijaliana izany, ary nin'ny mpisorona ny azo antoka ny fahafatesan'i Jesosy ka nitoroany hevitra mihitsy ny miaramila hanatrobaka ny lany von'ny mpamonjy tamin'ny lefona. Avy teo amin'ny ratra natao teo aminy no niboiboika sady niavaka tsara ny rasy ny rano. Voamariky ny mpijery rehetra izany zavatra izany ary Jaona dia nitatitra an'izany mazava tsara. Tao aorian'ny fitsanganany tamin'ny maty dia nahely mpisorona ny filazana fa tsy maty Kristy teo amin'ny azo fijaliana fa safotra fotsiny ka naverina ny ainy rehefa avy eo. Nisy tatitra iray koa nanamafy fa tsy tena nofo sy taolana akory izy no napetraka tao amin'ny fasana fa endriky ny tena, manampiroso ny mahadiso an'izany ny zavatra nataon'ireo miaramila romanina. Tsy nitapahany ny ranjony rehefa satria efa maty izy mba hanomezana fahafahampon'ny mpisorona dia nylefoniny ny lany voany. Raha tsy mbola afaka ny aina dia ho nahafaty azy avy hatrany io rahatr io. Tsy nilefona nitrabaka azy na ny fijaliana teo amin'ny azo fijaliana nefa nahafaty an'i Jesosy. Ilay antsoantso tamin'ny feo mahery tamin'ny fotoana nahafatesany, ny rasin'ny rano niboboka avy tao amin'ny lany vola dia manambara fa ny fony vaky no nahafaty azy. Vaky ny fony no nitebitebitsaina nefa ho tany izao tontolo izao no namono azy. Levona niaraka tamin'ny fahafatesan'i Kristy mifanantenan'ny mpianatra, nijery masony ny ekipy izy, ny lohany nitolefika ary dia tsy hainy tantaraina ny tebiteby nahazo azy. Resiny ny alahelo izy ka tsy nahatsiaro ny tenan'i Jesosy nilaza mialohan'io teo zavatra io indrindra, tsy mahita fa tsy ny azo fijaliana sy ilay olona babony vohitra izy. Tao maizy ny fahakivinany ho avy, levo ny finoanan'i Jesosy nefa tsy mbola tian'ny tompony tahaka ny tamin'izao mihitsy izy. Tsy mbola matsapa ny famendrehany toy izao izy sy ny filany ny fanatrehany kanefa ny asa manjakariva tao aminy fanahy masina ary isaorana ny Kristy Tompo fa taty aoriana dia voton'ny herin'ny fahasoavany ireo mpianatra ireo ary nanomboka nahatsapa ihany koa ny asa lehibe izay nataon'i Kristy ho azy. Tahaka izany ihany koa isika ankehitriny, fahatsapantsika ireo toe-javatra rehetra nisy teo amin'ny Kristy ireo sy ny zavatra nataonao antsika dia aoka ahatonga antsika hatakatra fa noho ny amiko sy ny aminao mandrakariva
no nanaovan'ny kristianireo atsapahantsika fa tsisy dikany tokoa zao fiainana zao raha ho very isika fa tsy nohony mba havery atsika namoronan'Andriamanitra atsika fa tiany isika mba handray azy afahantsika mandova ny fiainana mandrakizay. Amen. Rainay masina tsara indrindra azy any an-danitra, nderany laza nihaja voninahitra atolotra ianao le fa tianay taloha, ianao le nisolo vonanay, ianao le manamasina anay ary ianao ihany koa le mbola hianteranay mandrakariva. Tompo tany amin'ny tananao mahery izay tsy hisy ratsaka andarana fa ampio izahay ankamamy ny zavatry ny lanitra mihoatra ny zavatry ny tany ka atsapanay mandrakariva fa lehibe aminay tokoa ny sorona nataonao tao Kalvari ka ho tsaroana isanandro isanandro ary ho raisinay ho zava-dehibe aminay satria andro itokian'ny fonay sy ny sainay ny fanavotana izay nataonao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Yeah.